Nandry alina tsy nandry atondra ko ireo sampana vonjy-taitra eo anivon'ny hôpitaly HGR Ampefiloha nandritra ny fankalazana ny fety maro araka izany ireo marary nentina teny anivon'izay sampana vonjy-taitra izay raha ny fanazavana azy dia ny adiady io no antony betsaka idiran'ireo marary ny anivon'ny hôpitaly. Lovaramanatsoso Mamirasoanaivo no mitondra ny andindiny bavao. Olona iray maty teny Ambohimanarina, ray hafa teny Antanandro, ray hafa kosa teny Ambatomaro. Ireo ny tarehimarika nomeny manam-pahefana taminay ny 520 sy 420 jona teo. Marary misa 910 kosa no voaterina hiditra hôpitaly hatramin'ny datany 520 jona lasa teo. Io ny tarehimarika nomeny sampana vonjy-taitra eny anivon'ny hôpitaly HGR Ampefiloha hatramin'ny datany 520 jona hatramin'ny datin'androany tamin'ny 4 tolokandro. Araka amin'ny fanazavana nomenanay amin'ny ankabeny dia resaka adiady ny betsaka ka nahatonga an'ireo olona sasasasana hiditra hôpitaly. Tsy ny amboadidy ireo mpamonjy vola ny anivon'ny hôpitaly HGR Ampefiloha nandritra ny fankalazana ny 750 taona nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantenany. Nahazon'ny fitsaboana mendrika azy avokoa ireo rehetra tonga teny amin'ny sampana vonjy-taitra eny anivon'ity hôpitaly ity nandritra ty andro filanonany ity.